La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Mbola mikatso ny fampianarana amin'ny Universitény Thomasina herinandro taorina ny siny disadisa tany antoerana. Itsenkirana mizarazara ny hevitra ireo mpianatra, ao ireo mitaky ny iverenana ny fampianarana. Vondron'olona ifotony maro no misehatra amin'ny fampitomboana indray ny landy ao amin'ny faritra Itasy amin'izao fotoana izao. Nahitana fiatsarana ny vokatra tato anatin'ny telo taona farany, raha mihenatra ny kosa ny isan'ny mpanjifa ny lambalandy. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, nampiasa balatena izy tamin'ireo mpanao fihetsiketsena atao Birmania androany iny mpitandro ny filaminana tany antoerana. Vokany olona telo ny fantatra fa namony ainy, ampolony kosa ireo naratra. Ary avitrina nary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao taorina disadisa nisy teo anivon'ny Universitény Thomasina herinandro lasa izao. Mbola mikatso tanteraka ny fampianarana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Miandrandra ny iverenan'ny fampianarana ireo mpianatra azy sasany fanadina. Mbola miantona mandaka ankehitriny ny fanohizana ny fampianarana eo anivon'ny Universitény Thomasina. Taoriny ny fihetsiketsena nataon'ireo mpianatra amin'ny fitakiana ny vatsim-pianarana. Nisintaka kely tany amin'ny moron-dranomasina ny mpangalana ireo mpianatra izay miombo-kevitra ny amin'ny tokony iverenana ny fampianarana eo anivon'ny Universitény Barikadimy tamin'ity faraparany herinandro ity. Saika ny mpianatra iny zanaky ny faritany Thomasina teo aloha avokoa, ireo mpianatra niaraka nandinika ireto ny tafa tamin'ireo ray aman-dreny avy amin'ny faritra mandrafitra ny faritany Thomasina dia ny faritra Analajirofo, Atsananana ary Alotra Mangoro. Mahatsapy ireto mpianatra ireto fa noho ny fisian'ny andian'olona misetrasetra ao anatin'ny faritry université no mahatonga ny fitakian'ny mpianatra ho lasa miafara amin'ny fanembana fitaovana. Izahay mpianatra rehetrarehetra avy agnatin'ny province ny Tamatavy magnambara horen-tany horen-danitra fa tsy tianay ary lavinay mandrakariva ny fagnararotana zay taon sasany misetrasetra ao amin'ny Universitény Thomasina. Tsy ekenay tompoko ny fanararotana na ny fanimbana na ara-materialy na olombelona zay mpianatra ao anatin'ny Universitény Thomasina. Anaiky zay fa indrindrandrindra ny fiverenana mianatra mba tsy hisian'ny Efa maro ireo mpianatra no manaiky ny aka ny vatsim-pianarana ireo volana voalohany. Miampy ny fampitaovana izay narotsaka ny Ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ao anatin'ny kitapom-bola ny Universitény Thomasina ao. Ankoatra ny fitakiana ny ambin'ireo vatsim-pianarana izay mbola tsy voaray, mangataka ireto mpianatra ireto ny anarenana nisy bâtiment R3+ izay nisy namaky sy nandoro, izay nitrangana halatra ihany koa nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana tamin'ny herinandro lasa teo. Zay mpitendreo mpisetrasetra tsy manana firy zay re tompoko ka miangavy mametraka fangatana aminareo fanjakana maefa mba hanamboaranareo ny fanananay. Mila trano zay tompoko, petsaka ny mpianatra mipetraka any ivelany, sahirana zay mibabababa tsisy trano kanefa ny ananay mbola mipoteny sasany ka miangavy zay mba anaovana fanadadina farany zay aingana amin'ny raharaha fanimbana ny tranonay. Atreto mbola mikasy tanteraka ny raharaha-mpampianarana eo anivon'ny Universitény Barikadimy. Mizarazara ny hevitra ireo mpianatra. Misy ny tsy mankasitraka ny famirenana amin'ny laon'ny ny fampianarana raha tsy vaovao tanteraka ny olana. Ao ihany koa ireo izay tianoha ny fianarana. Anamafy ny paikady fiarovana ny sistany ny tafika an-dranomasina amin'ny fampiasana ireo fitaovana eo am-pelatanana, fitaovana izay naranty ho hitan'ny vahoaka malagasy amin'izao fa 10 taona nijeron'ny tafika an-dranomasina malagasy izao ny alarana izao.
20 febroary 2027, 20 febroary 2024, feno 9 taona nitafika an-dranomasina. Nandalo dingana maro nitafika an-dranomasina nandritra n'izay 9 taona izay, ary nandray anjara lehibe tamin'ny tantaran'ny faritra avaratry ny nosy, niavaka tamin'izany ny débarquement de Normandie tamin'ny 27 izay nandraisana nitafika an-dranomasina malagasy anjara. Ny 9 janoary 2024 no niova 2e bataillon d'infanterie de marine, ny Erivonstaitra régimenta faharoa na ny 2e RFI. Tanjona tamin'ny fanovana ny ahafahana mametraka tafika an-dranomasina matanjaka afaka miaro ny sistan'ny Madagasikara amin'ny mahatafika manana ny fahaiza-manao manokana hiatrehana izany. Naseho nandritra ny fampiratiana ny fitaovana ampiasain'ny tafika an-dranomasina ary ireo sambo nampiasain'izy ireo nandritra izay 9 taona nijoroany izay. Ny navigation, ohatran'ny carte, ny sextant, na dia misy ary ny moyen moderne toy GPS dia tsy ariana ny fahaizana ny taloha satria io ny sura sy tsy mamotsitra satellite na mamotsitra ny courant dia verina amin'ity dia izay nitazomana azy foana. Dia misy ny amin'ny resaka transmission, amin'ny resaka manœuvre. Tao Antsiranana no natao ny fankalazana ny fa 9 taona nitafika an-dranomasina. Natrehan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement, ny ministry ny fiarovam-pirenena ary ireo manamboninahitra maro. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia efa manomboka miala amin'ny fatahorana manantona tobim-pahasalamana ny vahoaka any ambanivohitra ao anatin'ny distriktan'ny Maintrano amin'izao fotoana izao. Mandray marary 10 isan'andro ny CSP2 iray any amin'ny toeranao Riflorio. Isan'ireo tobim-pahasalamana ambaratonga fototra faharoa ao anatin'ny commune ambanivohitra Betanatanana, ao anatin'ny distriktan'ny Maintrano eo anivon'ny CSP2 Betanatanana. Raha zavanisy teo aloha malaina mamonjy tobim-pahasalamana ny vahoaka monana ambanivohitra noho ny antony maro samihafa. Ankehitriny niova ny fomba fiainan'ireo mponina. Tsy latsaky ny 9 isa isan'andro ireo vahoaka manantona ity CSB2 ity, raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Mbola ny aretina tazomoka no mitany ny larina voalohany pazony mponina. Raha ny herinandro lasa teo ohatra, olona marary ny tazomoka misa 420 no nandalo teo anivon'ity tobim-pahasalamana ity. Dia manaraka ny tazomoka io moa zany dia ny fivalanana zany no manarakaraka anazy satria mbola any amin'ny toerana lavitry ny tanàna iaby zany ny ankamaroan'ny olona mipetraka, dia ny rano zany mbola tsy tena manara-penitra tsara ny fahadiovana, dia mety zay ngamba no mety mahatonga an'izay hoe fivalanana no manarakaraka an'izay. Fa ny zavatra tsara sy azo jerena zany dia mbola mahampy aloha ny fandraisana an-tanana n'ireo toetrarety izay misy ankehitriny ireo eto amin'ny CSB2 Betanatanana, ary koa misy ny mpanentana ara-pahasalamana izay afaka mandray an-tanana avokoa an'ireo arety izay resantsika teo aloha reo, na ny tazomoka na ny fivalanana, afaka mandray avokoa izy ireo ary manana ny fitaovana na ny fanafody na ny fitaovana ahafahana mandray ny marary hatreto aloha. Dia mbola voafehy aloha izay trangana aretina izay matety pisy eto amin'ny CSP2 Betanatanana izay. Na eo aza ny faharisian'ny olona manatona ny tobim-pahasalamana io, mbola mijanona olana lehibe ny faharatsian'ny lalana sy ny fahalavira ny fokotany mihoatra lavitra amin'ny toerana misy ny tobim-pahasalamana raha ny fanazavana. Dia raha jerentsika zao raha ny sakana aloha zany hatreto dia resaka fahalavirana indrindra zany amin'izao toetrandro izay misy antsika ankehitriny, maro zany ny vavarano izay andalovan'ny lalana rehetra izay mandeha aty amin'ny CSB2 Betanatanana, izay elanelana mampisaraka ny fokotany sy ny CSB, dia presque misy rano avokoa zany sy misy tanimbary, dia sarotra zany ny fandehanana aty raha tsy misy moyen hafa ankoatsin'izay zay vao tonga aty. Dia raha io ka farany hitantsika io moa zany dia avy any amin'ny 20 kilometatra miala ny CSB no misy anazy, dia mazava ho azy hoe ny fahatarana ny fahatongavana aty zany no tena anton'izay ka zay. Araka ny fantatra, manampy betsaka ireo mpiasa ny fahasalamana ny fisian'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fokotany. Ireo farany izay misitraka fampiofanana avy amin'ny mpiara-mombonantoka toy ny USAID Access. Ndraiky zany rehefa hoe misy asiana ataontsika amin'ny tokantrano resaka viady zay, dia mandeha manao an'izay viady zay. Ohatra tena ataontsika hoe mirokatra tazomoky, dia tena miditra setry amin'izay manentana isa tokantrano amin'ny fiarovana amin'ny tazomoky zay, dia fisoroana amin'izay zany dia miezaka zany mitetitratra isa tokantrano zany manao an'izay asa viady zay.
dia manao fahintana koa amin'izay fotoana zay hoe rehefa mafana hoditra zany ny zaza dia eto manatona toby dia raha sanatria moa misy famparaloza amin'izay fotoana zay dia alefanay amy CSP dia gnazy manandrify raisinay tana zany amy zaza 2 volana kahatra misy 10 volana zany dia regny zany raisinay tana raha ataosika hoe tazomoka tsotra zany nanombaranay fitantananay nireo arety zany dia efa nofagnay hoe rehefa arety ohatran'izao izy dia alefay amy CSP dia mahabenaka amy resaka koa hoe tazomoka tsotra satria misy zany koa tazomoka zany misy ambaraloza dia regny zany alefanay amy CSP. 20 kilometatra miala ny mainty rano no misy ny commune Betanantanana. Lalana izay atao adiny roa no ny haratsiny. Fokontany misy 410 no mandrafitra ny commune ary ahitana mponina 430 serial. Raha tiana ny hanana vahoaka salama, tokony hametrahana paikady mazava sy fanampiny ireo mpanentana ara-pahasalamana izay mifandray akaiky amin'ny vahoaka eny fotony. Lafa mavao hafa kosa indray dia misy banga eo amin'ny fiainana raha tsy misy ny Facebook. Hoy ny fanaovan-kevitra ireo tanora izay sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Sarotra ny anatanteraka ny hoe tsy ampiasa Facebook ao anatin'ny ray andro raha ny fanazavana azo na dia mariana androany azy ny andro maneran-tany no tsy fampiasana ity tambazotra tserasera ity iona saina. Facebook tambazotra tserasera isan'ny be mpampiasa indrindra maneran-tany. Raha ny atotanisa manodidina ny olona 3 miliara no mampiasa azy maneran-tany. Tambazotra tserasera izay zary lasa fiankinan-doha indrindra ho an'ny tanora ka maro ny milaza fa sarotra ny tsy ampiasa azy ao anatin'ny iray andro. Tsy vita efa zatra efa zatra satria ao anatin'ny Facebook misy passe-temps somary efa mba mahazatra kely dia ohatrany hoe hafahafa dia raha hoe tsisy Facebook zany mihitsy mavita raha ohatra ka hoe miasa raha miasa hoe any ambanivohitra ohatran'izay ireny zany tena vitako mihitsy mana Facebook mandao une semaine. Raha Antananarivo hoe tena tsy vitako, tsy maintsy tafijery foana indraindray. Ie, le Facebook zany mila famerizan-tena ny tena marina fa misy ny olona miankin-dobe aminazy. Ly zany raha hoe misy zavatra important atao dia tokony hajanona mihitsy le Facebook. Ho an'ny ray aman-dreny, mahasarotra ny fitaizana ny fisian'ity tambazotra tserasera iray ity. Tsy ho vita ny fanaraha-maso tsy ankiato ny ankizy amin'ny fampiasana ny Facebook ka ny famerana sy ny fandrarana izany no vahaolana isoroana ny mety ho fanaovanaovana foana. Ho an'ny zaza tsy ampy-taona aloha zany dia tokony tsy manao Facebook satria misy zavatra tsy fantatry ny ray aman-dreny ao anatiny ao nefa fantatry ny ankizy. Tsy voaranao maso tsara zany le zaza raha ohatra ny hoe mbola kely dia mety hitarika zava-toza ho anazy. Lasa variana le ankizy, lasa variana any amin'ny Facebook izy rehefa mena vahana ampiasa an'le izy. Hoe rehefa mety hoe tokony hoe mba rehefa afaka baky izy vao mba mamiditra amin'izay. Za zany manao Facebook dia hitako be mihitsy le voka-dratsin'le izy dia izay mahatonga anao hoe tsy mety amin'le ankizy le izy. Indraindray misy zavatra tsy fampiseho tsy tokony ho hitan'ny ankizy nefa publie any le zavatra. Androany no fanamarina ny andro maneran-tany tsy ampiasana ny Facebook. Raha ny zavatra hita ho an'ny teto Madagasikara manokana, taka ny isan'andro ihany no fampiasana izany. Maro ireo tsy afa-miala. Izay indrindra nefa no nanaovana ny andro ny 24 Fevroary ho andro maneran-tany tsy ampiasana ity tambazotra tserasera ity mba hialana amin'izay fiankinan-doha izay. Vondron'olona efotony maro no misehatra amin'ny fampitomboana ny landy ao amin'ny afaritra Itasy. Nahitana fiatsarana ny vokatra taon'ny 3 taona izay raha miaina kosa ny isan'ny mpanjifa lambalandy raha ny fanazavana azy io na saina. Isan'ny fitafy manana ny lanjany sy ny toerany amin'ny malagasy ny lambalandy. Ny roboroba nefa ny fandropahana ny alatapi izay isan'ny fotom-piveloman'izy ireny ka niena ny vokatra. Tato anatin'ny 3 taona farany ny fototra tamin'ny fampitomboana isan'ny landa ny VOI na ny fondron'olona ifotony ao amin'ny distrika Anarivonimamy. Isan'ny fomba ataon'ireo VOI amin'izany ny fiompiana landy ao anatin'ny cage iarovana azy ireo amin'ny biby hafa mihinana azy. Matoy izy ataonay ato zany dia mbola tsy tokony ho tazana mihitsy aloha ny kokoany fa mbola ho atao sauvage izy zany anabetsaka an'le landy. Iza zao tamin'ny herintaona iza tamin'ny 2020 namoaka landy tato amin'ny reto kazy reto namoaka landy 500 sy 7 arivo landy. Dia tamin'ity indray zany ny tombo namoaka indray landy tamin'ity
roa arivo sy ray alina landy no efa naparitako anatin'ny tapi any zay zany zao tamin'ny herintaona sy tamin'ity zany ny tamin'ity efa nitombo zany le vokatra satria efa mba hitanay zany le teknika anaovanay an'le landy dia mba nitombo zany tamin'ity le teknika an'le namohanay azy. Araka izany analehibiazana sy anaramaso ireo landy no isan'ny antony anaovana azy ao anatin'ity cage ity. Rehefa mahazo ny habeny ilaina vao aparitaka any anatin'ny alatapy, ambony kokoa amin'izay fotoana ny taham-pahaveloman'ny landy. Dia izy biby be fahavalo, zany hoe mihinana azy daholo zany ny biby rehetra, fa ny tena anaovana azy amin'ity cage ity, fefezina azy amin'ity cage ity, ny tena fahavalo ny tena manimba azy zany dia ny famaky loha, satria ny famaky loha ao anatin'ny ray andro mahalany landy 100 ny anankiray. Dia fefenay amin'ity cage ity izy dia mba tsy afaka mihinana le famaky loha, fa rehefa afaka aveo kosa nefa izy rehefa le bebe amin'ny le stage 4 efa mivoaka le masony, satria misy masony zay mba hery fiarovan'le landy zany zay masony zay dia tsy afaka mihinana azy tsony le famaky loha rehefa tonga amin'le stade 4 izy ho alefana anaty tapy any amin'izay dia mba vitsivitsy amin'izay sisa le fahavalo mihinana azy satria efa manana an'le fiarovana izy amin'le vantany. Ho an'ity vondron'olona ifotony iray eto arivon'ny mamo ity, velaranarana tapi mirefy 700 hektara no horakofana landy atao anatin'ny 5 taona raha ny tanjon'izy ireo amin'ny alalan'ny fiompiana landy anaty cage. Raha ny vokatra vita indray nahitana fihenana ny vidin'izany eny an-tsena. Zara raha misy ray isam-bolana no mividin'ny lamba landy eto amin'ity mpivarotra ity. Ireo lamba landy ampivadiana amin'ny akora hafa kosa no be mpanjifa noho ny vidin'izany mora. Misy anefa ireo faritra mitaky ny landy 100 isan-jato noho ny fombany ka manao tsipapaika atakarana izany. Zao izy zany zao somary midiny izy zao kony hoe amin'ny dinialina sy roetsy dia zao izy efa midina roetsy fa samy manana ny fombany azonao raha ohatra hoe tsy mifono fa tsy tena landy izy tsy afaka iova syntetika ohatra presque aloha zany nofony hoe avy any ambositra landy be dia ny landy kely avy any ambotra biby ohatra ny faritra Mbomalaza ohatr'izany no mividy tena landy ambotra biby zany. Dia ohatr'izay koa ny faritra eny Ambodijafy sy ny tariny koa misy. Araka izany, nirona kokoa tany amin'ny fahafatesana ny fampiasan'ny malagasy ny vokatra avy amin'ny landy nanomboka ny taona 2000. Raha tany aloha ny asa trano ny landy na ankafaliana na ankaratsiana, isalorana izy amin'ny fahavelomana ilay antsoina hoe lamba landy ary finosana kosa rehefa maty ny lamba mena. Noho ny fahasahiranana iainana amin'ny andavanandro, vitsy no matakatra ny lamba landy hoentina mamonjy lanonana amin'izao vanim-potoana izao. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny tsenan'ny zezika amin'ny izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fankalazana ny andron'ny sekoly tany amin'ny faritra Vakinankaratra tany rehefa avy eo ary. Alaiko aloha tia nampizity fa sao dia may ilay lokaty. Neny eo, poritra be Ndao ary Nena, rolitany efa tsy mampiasa labozia intsony, efa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ny ampiasaina. Le izy sady misy jiro dia misy radio no sady afaka isavizena telefona. Mipalika, jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro, afaka nazavana ny trano, misy jiro enti-tanana, ianona radio sy chargena finday koa. Manomboka amin'ny 400 monja isan'andro no aloha, mipalika, mamiratra no avoko. Azafady kely ange hoy isika aina ny rano nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fianona ary ny vehivavy indrindra ireo bevoka dia sahirana mafy vao mahazo rano noho ny fahasembanany sy ny faniliana ataon'ny fiarahamonina na andreny vohitra io na antanana azy ireo. La ny andro matsaka ka tsy afa-miasa akory hameloma tokantrano vao ilika sy akoraina izy ireny. Ok izay ny faniliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy.
Ho an'ireo rehetra voakasiky ny tetikasa Rocade Nord-Est Sieste, manana fanontaniana ayay mahakasika ny tetikasa ve ianao? Na koa mila torolalana amin'ny fikarakarana anaty taratasy? Fantary fa misokatra ny guichet unique eny anivon'ny sampandra rano fananantany eny avaratrano Alasora, izay natokana andraisana sy anampin'ireo tompon-tany rehetra amin'ny fikarakarana sy fanomanan'ireo atota taratasy ilaina. Ho fanatotsana aingana ny dingana mahakasika ny fanonerana, ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia manasa ireo tompon-tany miisa 5,700 izay mbola tsy nisitraka izany mba hanatona ny guichet unique. Ampafantarina bebe kokoa ny mahakasika ny dingana tokony arahina sy ireo atota taratasy ilaina amin'ny fisitrana ny fanonerana. 2.2 miliara ariary ny vola natokana fanjakana malagasy ho fanonerana. 7,700 ireo tany tokony misitraka izany. 4,700 dia natokana ho an'ny fananan'ny olona. 4,900 ho fanoneran'ireo tany sy ny tanimbary. Fanefanan'ny onitra ho an'ireo olona nanana fotodrafitrasa, fambolena, nampiasa ny toerana, mpanofa na very asa voakasiky ny tetikasa dia efa nanomboka ny volana Desambra 2024. Tamin'ny taona 2024 kosa no nanomboka ny fanoneran'ireo tompon-tany sy tanimbary na ny fangatahan-dalana teo anivon'ireo mbola ampikarakarana ny taratasiny ho fanomboana ny asa eo amin'ny taniny. Aza misalasala intsony manatona ny guichet unique eny amin'ny sampandra-rano fananantany eny avaratrano Alasora raha mila fanazavana fanampiny. Hojerena manokana ny momba anao. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Miroborobo ny tsenan'ny zezika amin'ny izao fotoana izao raha mihoatra ny tsenan'ny voninkazo. Antony rano fanazavana saika misafidy ny karakara ny voninkazo ny any atokantrano ny tsirairay avy. Michela Ranary. Amin'ny ankapobeny miisa 4 ny karazan-jezika ampiasain'ny mpikarakara zaridaina amin'izao fotoana izao raha ny eto Madagasikara. Miroborobo ny tsena amin'izao noho ny fisafidianan'ny tsirairay hikarakara ny voninkazony any an-trano fa tsy maka ireo mpikarakara izany. Karazana ny 4 zao ny anay atao aminay. Efa atao amin'ny orchidée sy antirome izy anankiray mélange ny anarany. Dia efa atao amin'ny gazon bozaka ambolena izy dia terreau anala ny anarany. Dia raha ambolo voninkazo izy dia mampiasa tainombo sy tany. Le tany terreau tany. Dia raha ohatry hoe anao décoration an'ilay voninkazo ka tianao tsy be rano be eo amin'ilay voninkazo dia asiana mosy reto aloha reto. Misy mosa maitso izy dia misy mosa ambata. Roborobo mihitsy zao ny zezika zao ny ankapetsahany. Tena lafina betsaka indrindra raha par rapport ho amin'ny voninkazo. Satria ny zezika zany mamy hery an'ilay voninkazo mba ahafahany maniry sy maina tsara plus ny rano. Mandina ny 5,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny zezika ilaina amin'ny fambolena voninkazo. Mahalafatra amin'ny fologony isan'andro amin'izao farafahakeliny ireo mpikarakara zaridaina. Ny zezika izay miantoka ny fahatsarana sy ny fahaveloman'ny voninkazo iray ary samihafa miankina amin'ny karazam-boninkazo ny fangaron'ny zezika ampiasaina. Zava-dehibe fampiasana zezika zany dia ahafahanao mahazo an'ilay couleur an'ilay izy maitsomaitso azahoanao fleur tsara sy mateza. Fleur io zany vao zezika ratsy ny ataonao amin'ny fleur io dia lasa mitsana vetivety. An'ilay zezika an'izay alaina ka. Ny tainombo zao eny amin'ity ohatran'ny firenentsika zao ny tainombo zao ilay tainombo mivadika ireny ny ampiasaina fa tsy ilay tainombo apatsy. Ny anay ny ampiasainay. Dia zezika sasan'izay ilay kininikazo ireny indray any ambanivohitra ny angalana anazy sy ilay mosy ambata. Dia ny tany izay ilay tany terreau tany dia ilay zezika fako ireny ny terreau tany ampiasaina. Ilay fakotsika eny anany ireny ny dorana dia sy vanina. Amin'ny ankapobeny tsy misy tedi-bola manokana ny fikarakarana zaridaina sy ny fambolena voninkazo, miankina amin'ny velaran'ny tany sy ny karazan-jezika ary ny karazam-boninkazo ambolena izany. Ny afaka kosa ny fanamariana ny fankalazana ny andron'ny sekoly tao amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ity taona ity. Niompana tamin'ny fanentanana amin'ny fikajiana tontolo iainana sy amboly azo ny sekoly TV Antsirabe. Ny avaka ny fanamariana ny fankalazana ny andro sekoly teto amin'ny faritra Vakinankaratra ny alakamisy 15 ny volana febroary 2024 lasa teo. Tamin'ny alalan'ny fambolekazo no nanamarian'ireo mpianatra teto amin'ny EPP Ambopona komina Manandona, distrika Antsirabe faharoa izany fankalazana izany. Tonga taty atoerana ny avy eo anivon'ny Trade Vakinankaratra sy ny MPJ avy eo amin'ny faritra Rovana Iby. Tanjon'izao fidinana ifotony izao ny fanentanana sy fampahafantarana ireo mpianatra amin'ny mazava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra fa ny fambolekazo. Fampianarana ny ankizy dia mbola kely izy amin'ny hoe fambolekazo sy ny hoe fanentanana ihany koa ny ray aman-dreny satria araka ny hitantsika misy ray aman-dreny marobe manatrika eto. Dia aleo zany afototra indray aloha fanentanana, aleo ny ankizy mihitsy indray aloha
tanana dia aleo ny ankizy manentana ny ray aman-dreny dia mpianatra ny ray aman-dreny no mazava-dehibe amin'ny fambolin-kazo. Zanak'azy fihinam-boa miisa 704 no novolena teto amin'ny EPP Ambohiponana Manandona ary sekoly 12 ato anatin'ireo fokontany 10 manamorona faritrarovana Ibity no nanatanteraka ny hetsika tahaka izao. Eto zany dia tena fambolin-kazo ilaina na ilay hoe reboisement utile satria dia tsy kininina sikesika ny ambolena teto fa zanak'azo fihinam-boa avokoa. Zany hoe rehefa afaka efa taona any zany dia io ty voankazo ny mpianatra izay mianatra teo amin'ny EPP Ambohiponana. Araka izany dia ireo ankizy mpianatra ihany no ikolokolo sy anondraka ireo voankazo voavoly ireo ary isan'ny fifaninanana isan-tsekoly ijerena ireo sekoly tena naomby tamin'ny fambolin-kazo izay natao. Lafa vaovao hafa kosa indray dia avaozana avokoa ireo toerana fanasana lamba ao Tomasina manomboka izao. Io no fantatra nandritra ny fidinana ifotony izay nataony ny ben'ny tanàna any an-toerana. Miisa 4 ireo toerana fanasana lamba no efa nanomboka ny fanavaozana azy fanadina. Maro amin'ireo toerana fanasan-damba ao Tomasina no efa simba sy tsy azo ampiasaina intsony efa taona maro izay. Maro amin'izy ireny ihany koa no lasa toerana fierenana ny mpifoka zava-mahadomelona sy ny mpanendaka fotsiny ihany. Avaozana avokoa izy ireny raha nanambarany ben'ny tanàna nandritra ny fidinana ifotony ny jery ny zava-misy hanomezana aina indray ny fitadiavam-bolan'ireo mpanasa lamba. Ka ny reto toerana fanasan-damba reto dia efa tena azo lazaina tsy niasa intsony raha ty ity zao ary le nijerentsika teo efa tena tsy opérationnel zany. Dia fotoana zao fanarenantsika an'io mba ahafahandreo sokajin'olona mba mamelon-tena ao anatin'izao an'izao fiainana zao zany. Zay fotsiny ny zavatra tena mba afatra tiako ampitaina zany ny fampandrosoana dia miainga ny fotony. Dia anisany ihany koa midina ifotony zay miresaka amin'ny président Fokontany miresaka amin'ireo vahoaka izay sendranay hoe inona ny tena filaina misy aty. Dia anisany filana tadiavin'olona satria fitarainana maro no tonga teny aminay mikasika ny resaka reto fanasana lamba reto. Efatra amin'ireo toeram-panasan-damba no efa natomboka ny asa toy ny ao Antanambodo sy Androranga ary ny ao amin'ny Fokotany ny Lapodorette. Ankinina amin'ny Fokotany ny fananganana ny komity hitantana ny fotodrafitrasa aoriana ny fahavitany mba ho tsara tantana sy hahatsara endrika ny tanàna ka aleo tena tanteraka. Ny mariko eto zany fa mantsim-bola avy amin'ny FDL Fonds de Développement Local zany no nahitana an'izao famatsim-bola zao. Mazava ho azy fa iarana miasa voalohany indrindra amin'ireo mpampiasa azy mpanasa lamba miara-miasa amin'ny Fokotany miara-miasa amin'ny commune zany dia arindra tsara ny fitantanana zay zavatra zay zany na ny rano na ny jiro miasa ato zany mba hamelo tena le bassin zany fa tsy hoe vita dia simba indray fa mba afaka ny vola azo avy amin'ny bassin ihany no pehenan'ireo jiro sy rano zay miasa ato ireo. Ny sasalamba moa izay manampy betsaka amin'ny fiveloman'ireo vehivavy manao ny tena maro ao Tomasina ao izay azo lazaina ho asa maharitra azy ireo. Fa saingy noho ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa toy itony dia milafika amin'ny tany eny rehetra ireny ny ankabeazana rehefa manatanteraka ny asany. Tontolon'ny kitra kosa indray efa nananiky ny 3 taona no tsy nisy ny tantana ny section football ao Avaradrano ka tsy afaka nandray anjara tamin'ny fifaninanana ireo club maro samihafa. Ankehitriny tafajoro ny section ka natomboka tamin'ity androany ity ny fanokafana ny taom-pilalaovana 21-22 fanampanazavana. Ankoatra ny fenon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny liga ny etaetan'ireo le club maro be teto amin'ny section Avaradrano zany dia zay moa zany natonga an'izao fotoana androany zao dia anokafana ny taom-pilalaovana 21 2-23 izany dia andraisan'ireo club maro be toto kategoria zany efa mahatratra eo amin'ny 50 latsaka eo zany zareo zany no andray anjara amin'izany. Natsarana be da be anisan'izany aloha ny fifandraisana niaraka tamin'ireo mpisehatra rehetrarehetra atao anatin'ny kitra zany ny DRA zao ohatrany nisy ny fiarahana izay fampidiniana zany mahakasika ny ampandrosoana ny section eo ihany koa ireo président club maro be izay efa mifampiresaka taminay zany ny amin'ny hoe hanatsarana ny zao taom-pilalaovana zao zany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nampiasa bala tena izy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Birmanie
androany ireo mpitandrony filaminana vokatray olona telo no maty ampolo no naratra mafanadina. Efa ho iray volana taorian'ny fanonganam-panjakana tany Birmane ny omby ny famoretana ataon'ireo apolisy tamin'ireo mpanohitra ny fitondrana miaramila. Notifirin'ny polisy tamin'ny balatena izy ireo mpanao fihetsiketsehana androany vokany olona telo no maty ary ampolony maro hoy ny loharano vaovao any an-toerana ireo olona naratra mafy. Ny pirotsaka Antsitrapo mpamonjy vona no namonjy ireo naratra tany an-toerana. Ahina mbola maro ireo olona maty ka tsy nitsahatra nandray olona naratra izy ireo tao anatin'ny fifandonana. Toerana maro ao Birmanie no nahitana fitifirana. Ankoatran'ny fampiasana balatena izy, teo ihany koa ny fampiasana grenady mampalemy izay nampiasain'ireo mpitandro filaminana tany an-toerana. Fitaovam-piadiana izay tena misy fiantraikany betsaka amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia hanarivony ireo mponina ao Martinique no nanatanteraka fihetsiketsehana manoloana ny tsy faneken'izy ireo ny fampiasana fanafody famonoana bibikely Kolo de Kona fanadina. La Martinique n'avait pas connu une telle mobilisation depuis bien longtemps. Any Martinique, amanarivony maro ireo mponina nanatanteraka ny fidinana an-dalambe tao Fort-de-France omaly manoloana ny tsy faneken'izy ireo ny fampiasana ny fanafody chlordécone amin'ny fambolenany an-toerana. Ity farany izay fanafody famonoana ireo bibikely manimba ny voly indrindra amin'ireo fambolenakondro. Ny taona 1770 no nanomboka ny fampitsarana ny fampiasana ity fanafody biby ity tany Martinique. Tao aoriany ny voka-dratsy nateraka izany tamin'ireo toeram-pambolena sy ny fiantraikany tamin'ny fahasalaman'ny mponina toy ny homamiadana, ny tsy fahatomombanana amin'ireo zaza voateraka sy ny maro hafa. Raha ny tarehimarika navoaka ny tompona andraikitra ny fahasalamana ny Frantsa, isan'ireo faritra ahitana ny tahan'ny homamiadana prostaty ambony indrindra maneran-tany ny ary Martinique. Indrasana hatreto ny valim-pitsarana mikasika ny fitorinana napetraka ireo fikambanana tsy miankina ny an-toerana ny amin'ny fanafoanana ny fampiasana ity fanafody famonoana bibikely ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara dôto. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.